رمضان أقبل بعد طول غيابي، ففرحت فيه مهنئا أحبابي. خير الشهور به النفوس تعلقت، واستسلمت للخالق الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Akafalina leibeno iarabana atsika pino Islam rehetra amin'izao fahatongavan'ny volana masina Ramadan izao. Entikomatsy tonga amitsika ity ilay vahiny manakaja, tonga amitsika ity ilay volana izay efa ela nendrasantsika azy, volana izay feno fahasoavana, volana izay irotsahany famindram-po avy amin'ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala, volana izay ampiakarany Tompo Allah subhanahu wa ta'ala voninahitry ny mpanompony, volana izay amelany Tompo Allah subhanahu wa ta'ala eloka maro amin'ireo mpanompony. Mandritra izany volana izany dia sokafiny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala ireo varavaran'ny paradisa, akatony ireo varavaran'ny afobe, ary ireo shaitan dia fatorana amin'izany volana izany. Volana izay misy alina anankiray izay tsara mihoatra ny arivo volana, misy alina anankiray ao anatiny izay tsara mihoatra ny arivo volana. Miteny mpaminantsika Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, atakum Ramadan shahrun mubarak, tonga aminareo ny volana Ramadan, volana feno fahasoavana. Faradallahu alaykum siyamah, Allah dia nandidy anareo hifehivava mandritra izany volana izany. Tuftahu fihi abwabu as-sama, misokatra ireo varavaran'ny lanitra mandritra izany volana izany. Wa tughlaqu fihi abwabu al-jahim, ary akatona ireo varavaran'ny afobe mandritra izany volana izany. Wa tughallu fihi maradatu ash-shayatin, ary fatorana ireo lohany amin'ireo shaitani mandritra izany volana izany. Lillahi fihi laylatun khayrun min alfi shahr, ao anatin'izany volana izany dia misy alina anankiray izay tsara mihoatra ny arivo volana. Man hurima khayraha faqad hurim, izay olona tsy nahazo anjara amin'izany alina izany dia olona izay tena matiantoka sy very anjara tanteraka. Ary mitatitra hafa izy miteny manao hoe, idha jaa Ramadan, rehefa tonga ny volana Ramadan, futtihat abwabu al-janna, sokafina ireo varavaran'ny paradisa. وغلقت أبواب الجحيم, ari akatuna ireo varavaran'ny afobe. وصفدت الشياطين, ari fatorana ireo shaitan. Mandritra izany volana izany ihany koa, isaky alina tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala dia manavotra olona avy amin'ny afobe. Lillahi utaqa'u minan nar, Allah subhanahu wa ta'ala dia manavotra olona iala amin'ny afobe isaky ny alina. Wa dhalika kulla layla, ary izany dia isaky ny alina amin'ny volana Ramadan. Ary rehefa tonga ny volana masina Ramadan dia misy mpiantso miantso manao hoe, ya baghi al-khayri aqbil, o ianao izay mikatsaka ny atsarana manatona ianao, mieza ianao, tongava ianao. Wa ya baghi ash-sharri aqsir, ary ianao kosa izay zatra mpanao ratsy, izay mpanao tsirambina ireo adidy sy ny sisa, dia atsaharo izany, ainao izany ratsy izay ataonao izany. Ary ny fifehezana indrindra fa mandritra ny volana masina Ramadan dia manana ny lanjany sy ny toerany lehibe atao anatin'ny finoana al-Islam. Voalohany indrindra, izany dia iray amin'ireo fototra dimy iorenany finoana al-Islam. Izany dia iray amin'ireo fototra dimy izay iorenany ity finoana Islam mamitsika ity. Miteny mpaminantsika Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, buniya al-Islamu ala khams, miorna amin'ny fototra dimy ny finoana Islam. Shahadati an la ilaha illa Allah,
wa anna Muhammadan rasulullah. Fijorona vavolombelona fa tsy misy tompo mendrika ho tompoina marina afa-tsy Allah ary i Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dia iraky Allah. Wa iqami as-salah ary fananganana ny sala, wa ita'i zaka sy famoahana ny zaka, wa sawmi ramadan ary fifehezana mandritra ny volana ramadan, wa hajji al-bayt ary ny fanaovana hajj any amin'ny tranomasiny Allah subhanahu wa ta'ala. Ary Allah subhanahu wa ta'ala dia nandidy ireo vahoaka tany alohantsika anatanteraka izany fifehezana izany. Izany dia anisan'ny maneho ny voninahitry ny fifehezana sy ny lanjany zany fifehezana izany ato anatin'ny finoana al-Islam. Miteny tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe: ya ayyuha alladhina amanu, o ianareo mpino, kutiba alaykum as-siyam, voasoratra ho adidy aminareo ny fifehezana, kama kutiba ala alladhina min qablikum, tahaka ny nadidina izany tamin'ireo vahoaka tany alohanareo, la'allakum tattaqun, amizay ianareo mba hanana ny fahatahorana. Ary ny fifehezana Ramadan ihany koa dia anisan'ny antony anankiray ahazona famelan-keloka amin'ireo asa ratsy rehetra izay vita tany aloha. Miteny indrindra mantsy mpaminantsika Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam manao hoe: man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Izay olona mifehy Ramadan imanan nun finoany ani Allah subhanahu wa ta'ala, wa ihtisaban ary fanantenany valisoa avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Izany hoe nun antony Allah no nanaovany an'izany fifehezana izany fa tsy nun antony olombelona sy ny sisa. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, dia ufafany Allah subhanahu wa ta'ala ny fahotany zany olona izany izay ifalasa. Ary anisan'ny maneho ny lanjany fifehezana ihany koa ato anatin'ny finoana al-Islam, Allah subhanahu wa ta'ala dia nanokana varavarana anankiray mihitsy amin'ny paradisa izay natokana ho an'ireo olona mpanatanteraka ny fifehezana. Miteny mpaminantsika Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam: inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Amin'ny paradisa dia misy varavarana anankiray izay antsoina hoe ar-rayyan, yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah. Miditra amin'ny izany varavarana izany amin'ny andro farany ireo olona mpanatanteraka ny fifehezana, ireo olona mpifehivava. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, tsy misy olona hafa ankoatra azy ireo hiditra amin'izany varavarana izany. Ary anisany ihany koa maneho ny lanjany fifehezana ato anatin'ny finoana al-Islam, tompo Allah subhanahu wa ta'ala dia nampanantena valisoa manokana izay avy aminy izy irery no mahafantatra azy ho an'ireo olona mpifehivava. Ary tsy vitan'izany ihany koa fa ny olona izay mifehivava, ny fofona izay mivoaka amin'ny vavany, izay mivoaka noho ny antony fifehezana, dia tsara lavitra eo anatreny Allah subhanahu wa ta'ala mihoatra ny fofony ranomanitra misk. Miteny mpaminantsika Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam: kullu amali ibn adam yudha'af. Ny asa ataon'ny taranaky Adama rehetra, zany hoe ny asa soa ataon'ny taranaky Adama rehetra dia ampitomboina avoeny avokoa. Alhasanatu bi'ashri amthaliha. Ny asa tsara anankiray ataonao dia ampitomboina impolo avoeny, ila 700 dhif, atramin'ny 700 isa avoeny. Qala ta'ala, fa Allah subhanahu wa ta'ala kosa izy miteny: illa as-sawm, afatsy ny fifehezana, fa innahu li wa ana ajzi bih. Fa izany kosa izy dia ay ary izaho izy no mamalisoa azy amin'izany. Yada'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Izy Allah subhanahu wa ta'ala dia mamela ny etampony, mamela ny sakafony, ny fisotrony noho ny antony izaho. Lis-sa'imi farhatan, farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Ary ny olona mpifehivava dia manana hafalfaliana anankiroa, hafalfaliana eo amin'ny fotoana izay amahany ny fifehezana, ary hafalfaliana ihany koa amin'ny fotoana izay iaonany amin'ny tompony Allah subhanahu wa ta'ala. Wala khulufu fihi atyabu 'inda Allah min rihil misk. Ary ny fofony vavany izay vokatry ny fifehezana izay ataony dia tsara lavitra eo anatrehan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala mihoatra ny fofony misk. Ka manoloana izao fahatongavany volana masina Ramadan izao
volana feno fahasoavana izay araky nambarantsika teo aloha. Izany volana izany dia tokony ararotin'ny mpino Islamo, tokony iezaka ny mpino Islamo anararotra ny fahatongavana izany volana izany, mba tsy ho anisan'ireo olona izay nandalo fotsiny ny volana Ramadan kanefa izy tsy nahazo tombony tamin'izany, tsy nahazo famelan-keloka tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala nandritra izany volana izany. Miteny tokoa mantsy mpaminantsika Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, raghima anfu rajulin dakhala alayhi Ramadan thumma انسلخ قبل أن يغفر له. Matiantoka ny olona anankiray izay tratry ny volana Ramadan kanefa lasa ihany izany volana izany nefa tsy nahazo famelan-keloka akory izy avy tamin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Tadio ry rahalasy anabavy ary ray aman-dreny ato anatin'ny finoana al-Islam fa maro ireo olona izay niaraka ny fehita amintsika tamin'ny taona lasa nefa misy amin'izy ireo no efa tsy nahazo anjara intsony hanatanteraka izany fifehezana izany amin'ity volana Ramadan, amin'ity taona misy antsika ity. Ka ianao izay nomeny Allah subhanahu wa ta'ala tombonandro na tratra izany volana Ramadan izany, mahaiza manararotra. Ary ireto dia misy vitsivitsy amin'ireo asa izay tokony iezahiny mpino Islamo tsirairay avy ararotina ary tanterahina ato anatin'izao volana masina Ramadan izao. Voalohany indrindra amin'izany qira'atul Qur'an, ny famakina imbetsaka ny boky masina Qur'an, fianarana izany boky masina Qur'an izany ary fisaintsainana ireo andininy masina ao anatin' izany boky masina Qur'an izany. Satria tokoa mantsy ity ilay volana Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala izy miteny shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Ny volana Ramadan io ilay volana izay nidinany Qur'an, io ilay volana izay nidinany Qur'an izay hitsindalana ho anjanak'olombelona ary ihany koa manazava ny fahamarinana sy mampiseho ny fanavahana entre ireo zavatra ratsy sy ny zavatra tsara. Ary ny fifehezana ihany koa sy ny famakina ny boky masina Qur'an, ireo zavatra anakiroa ireo dia anisany mitsangana ho mpanelanelana ho an'ny mpanompo anankiray amin'ny andro farany. Anisany ihany koa amin'ireo zavatra izay tokony iezahiny mpino Islamo rehetra atao imbetsaka ao anatin'izao volana Ramadan izao ny fanaovana sala, ny fanaovana sala maro, indrindra moa fa ny fitandrovana mandrakariva ireo sala indimy isanandro izay nodidiny tompo Allah subhanahu wa ta'ala amintsika. Ny lehilahy aoka anatanteraka izany mandrakariva any amin'ny moské miaraka amin'ny jamaa. Ny vehivavy aza atao tsirambina ny sala na dia ka ao an-tranonao ianao manao izany sala izany. Ary tokony iezaka ihany koa aorinan'izany ny mpino Islamo hanatanteraka ireo sunna, ireo sala sunna. Ao anatin'izany ny salat at-tarawih izay anisany mampiavaka manokana an'ity volana masina Ramadan ity. Miteny mpaminantsika Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, man qama Ramadana imanan wa ihtisaba غفر له ما تقدم من ذنبه. izay olona mitsangana manatanteraka sala zany hoe amin'ny aliny volana Ramadan imanan nun finonany Allah subhanahu wa ta'ala wa ihtisaban sy fanantenany valsoa avy amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala, غفر له ما تقدم من ذنبه, dia ufafany tompo Allah subhanahu wa ta'ala ireo fahotany zany olona izany izay ifalasa. Ary ny mpino Islamo rehefa manatanteraka izany salatu at-tarawih izany izay anisan'ny sunna ato anatin'ity volana Ramadan ity, dia tokony iezaka iaraka anatanteraka izany amin'ny imam izay any amin'ny moské hatramin'ny farany, fa tsy hoe kory manatanteraka tapany fotsiny. Satria mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam izy niteny manao hoe man qama ma'a al-imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla. Izay olona mitsangana manao salatu at-tarawih zany miaraka amin'ny imam hatramin'ny farany dia voasoratra ho nanao fitsanganana hoe nanao sala mandritra ny alina ray manontolo. Izany hoe soratany Allah izy tahaka ny olona anankiray nitsangana natanteraka ny sala nandritra izany alina ray manontolo zany. Anisany ihany koa amin'ireo zavatra izay tokony iezahiny mpino Islamo atao mandritra izao volana masina Ramadan izao ny famoahana sadaka, ny famoahana sadaka. Ary indrindra tafiditra anatin'izany ihany koa ny fampihinanana ny olona mpifehivava.
paminantsika sallallahu alaihi wasallam rehefa tonga ny volana masina Ramadan, izy dia miezaky ny mamoaka sadaka maro. Ary izy ny teny ihany koa mikasika indrindra ny fampihinanana ireo olona mpifehivava, man fattara saima, izay olona mampihinana ny olona mpifehivava, izany hoe zany amin'ny fotoana amahany ny fifehezany, kana lahu mithlu ajri, izany olona izany dia mahazo valisoa mitovy amin'ny valisoany izany olona izany, ghayra annahu la yanqusu min ajri saimi shay'a, fa izany kosa dia tsy mampihena akory ny valisoa azony ilay mpifehy ihany koa. Ary anisany ihany koa amin'ireo zavatra izay tokony iazan'ny Islam mandritra ny volana Ramadan ny fahatsarovana imbetsaka ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala, ary ihany koa ny fanaovana dua maro, ny fitalaona amin'ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala, indrindra amin'ireo fotoana izay antenaina hoe mora ivaliany fangatahana, ary indrindra amin'izany alohan'ny amahana ny fifehezana. Ny volana masina Ramadan ihany koa dia tokony volana anankiray, tokony fotoana anankiray izay ararotina hamoahana ny zaka, hamoahana ny zaka, ary ny mpino Islam tsirairay dia tokony iezaka ahafantatra ny lalàna amin'ny fehan'izany mba ahafahany mamoaka izany zaka izany araky ny tokony ho izy. Eto ampamaranana dia mirary Ramadan sambatra ho antsika mpino Islamu rehetra, ary mangataka amin'ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala izay nanao antsika ho anisan'ireo olona nahatratra izao volana masina Ramadan izao, mba hanampy antsika izy amin'ny fifehezana izany sy fanatanterahana ireo fanompona maro isan-karazany mandritra izany volana masina Ramadan izany. Wabillahi tawfiq, wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. رمضان أقبل بعد طول غيابي، ففرحت فيه مهنئا أحبابي، خير الشهور به النفوس تعلقت واستسلمت للخالق الوهاب.